Ampifaliana riavana malalana zontsika miona toy izao indray hamaky ny ten'Andriamanitra ndray fampianarana tsara avy amin'izany koa izao fotoana metopantsika izao. Ao aminariny ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanaka indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Alasinainy 10 Aogositra 2022 manjenantsika ireo hevitra hoe matoky amin'ny asany mpino. Andeha riavana sidera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Misaoran Jehovah ary fanahiko ary izay anatiko misaorana ranomasina. Misaoran Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinao ny fitahiany rehetra sy mamela ny heliko rehetra sy manasitra ny aretinao rehetra. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ranaiza ny an-danitro, misaotra anao izay fa novelominao. Menao izao herinary vaovao izao indraiky afaka mandray ny teninao noho ny fitiavanao. Misaotra anao izay, fahasoavanao izany, fitiavanao izany. Koa dia midera anao izay Tompo, mankalazy me voninahitra inarinao masina, ilay be voninahitra mendrika anao loatra izany. Mamindrafo Tompo, mamelany elikay. Manolona tsy fatanterana efa mpanota manitra izay. Sasao madio izay, mbo afa-keloka ary diovina vampahotana. Iasa mahery aminay Tompo fananao masina, amantaranay fa tena piasanao Andriamanitra izay. Aminao ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofenao antsika midiny ity riavana malala dia hitanao amin'ny epistely soratao Paoly ho an'ny Kolosianina. Kolosianina 4 ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ianareo mpanompo, manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra. Tsy amin'ny fanompoana eo maso tahaka ny mpila sitraka aman'olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy tompo ianareo. Fa izay manao ny tsy marina dia handray araka izay tsy marina nataony, fa tsy misy fizahatavan'olona. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho anao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny mifinaina ho antsika anio ka noranetsika teo,
Kolosianina toko 7:2-20 epistely nosoratan'i Paoly ny mba hitondratena miendrika ny filazantsara. Marihina amin'ny andalatsoratra masina ny vakiana tamin'ity anio ity ny fifandraisan'ny sampino dia ny tompo sy ny mpanompo. Misy afatr'Andriamanitra tiany asongadina nefa ao dia ny tokony ho fiainan'ny mpanompo. Ny asa ataonao dia vero ho asa atao ho an'Andriamanitra. Izany Revana 9:20 manambara izany. Ny asa ataonao dia vero ho asa atao ho an'Andriamanitra. Manoro-hevitra ny mpanompo i Paoly apôstôly eto Revana ny amin'ny fomba fananana fiainana kristianina. Na dia eo aza ny toe-javatra maro samihafa mifamaofo ao. Nampirisihan'i Paoly izy ireo mba hevitra ny asa ataony andavanandro ho tahaka ny atao an'ny tompo. Atao isan'ny fijoroana vavolombelon'ny tompo ny asa atao ka tsy mijanona ho asa ara-no fotsiny ihany fa zao lasa fanompona ara-panao an'Andriamanitra. Midika indrindra izany fa na tsotra aza ny asanao dia manana ny lanjany manokana masina rehefa atao amin'ny fo madio ho an'ny tompo. Zao koa Revana miasa amin'ny fo madio fa tsy mihatsara velatsia. Izany 9:20. Miasa sika tsy hoe mba ho hitan'ny olona indrindra fa amin'ny fanompona ka anao izany amin'ny fiatsaram-belatsia fa tena atao amin'ny fo marina sy amin'ny fatahoran'Andriamanitra. Raha dinina tsara ireo anditsoratra masina ireo ka arahana dia hita ho mandrava ireo fitondrana mitanila ny mpiasa eo anivon'ny fiarahamonina na fiangonana. Tsy olona maso no kendrena hanana fifaliana amin'ny asa atao fa Andriamanitra mihitsy. Azo valim-potia amin'Andriamanitra ny kristianina izay maneho fitiavana sy fahatsaram-panahy amin'ny hafa. Fa izay mampijaly sy manao ratsy amin'ny mpino hafa kosa dia andray araka ny tsy marina nataony. Na aiza misy ianao dia miasaha-patsorana amin'ny fo ary ho an'i Kristy. Saina izany Revana dia raiso dia ho an'Andriamanitra ery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra ny mofinainany meno anay izay milaza fa miasa atao dia heverina ho asa atao an'Andriamanitra sy miasa amin'ny fo madio fa tsy mihatsara velatsia. Tompo, vavaka aminao izay ho an'ny firenena malagasy na miatrahanao anay. Vonjeo izay amin'ny zava-misy ankehitriny ary hiasa mahery aminay mifananao masina mba azony miara-midinika ny marina ny tsara fampandrosoana izany. Dia hiasa mahery Tompo ianao Jesosy Kristy tamin'ity firenena izay fanao ity mba ny fitahianao amin'izay rehetra atao fampandrosoana. Tompo, sitrandro ireo marary, ampinono ireo manamanjo, ampirezo ireo manitra sy sahirana sy ireo zokiolona. Miasana Jesosy amin'ny ady miseho lany etsero, ampirezo izay amin'ny fiazakazahana isan'andro indray, amin'ny asa fivelomana, ny amin'ny fiainana tokantrano, ny amin'ny fianarana, eny amin'ny zavatra rehetra ny fikasana tsara rehetra. Dia miarova anay, ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay, izay fanampiandrana koa ny vavaka manao hoe: raha anay eo izay an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny an'izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay fotoana Revana malala ilay zodrana todranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay fatihantsika, karimiantsika fampinoana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny lalan'ny fahasoavany, ampionana ny fonareo ary ampahery nareo hanao izay tsara rehetra na amin'ny asa na amin'ny teny. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.